Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toriteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha tantety izy mba asitra. Nanisik ampunya panai aminiran tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity ao anatin'izao fampianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Manonona trany izay ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao izay manaraka ity fandarana ity. Raha misy zavatra lehibe tokony ataoko hoe renesin'ny sofina ary ampidirina ny anatin'ny fotsika any dia ny tenin'Andriamanitra, satria io tenin'Andriamanitra io dia mamboly fifaliana, mamboly fiadanana, mamboly ataoko hoe fitsarana ny anatintsika any ary raha tsarotsika tsara ny baiboly dia amin'ny alalan'ny teny no amoronan'Andriamanitra n'izao rehetrarehetra izao. Ny baiboly ihany koa dia milaza ato amin'ny filazantsara ny Jaona toko 5 dia ny 4:20 toy izao ny baiboly manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandreny teniko ka mino izay maniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohana, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandray dia ho velona. Izany hoe nanambara Jesosy ny teny Jesosy manao hoe izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Ho avy ozy ny fotoana andrenesan'ny olona rehetra, andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary za mino fa izao fotoana izao zany fotoana izany ary izay mandreo izy dia ho velona. Izany hoe mahaiza manararoatra ny tombonandro sy ny tombom-potoana izay nomen'Andriamanitra anao mba hahazonao miaino an'izany afatr'Andriamanitra izany. Koa milohan'ny idirantsika tompoko ao anatin'ny fampianarana ny baiboly dia manasanao ny tenako izany aloha hiaraka hivavaka-tsika. Ry Andriamanitra raiky ho tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha toa ka mbola nomenao tompo izao fotoana izao ahafahana mianatra amin'ny teninao, mandinika ny soratra masina, za manokana dia mivavaka tompo mba hanokafana ny fo sy ny sofin'ny mpiaino, mba hilatsaka ao anatin'ny tsiraray avy ny teninao dia hitondra voto tsara, hitondra fiainana tsara, hitondra fahasalamana ary ianao Andriamanitra dia hanokatra lala-pitahiana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Za dia mivavaka ankehitriny tompo ho an'ireo olona mandalo mety ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny olana manokana, mba hanasitranana ho azy sy hanafahana azy amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta. Sitrana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy, mitsahatra ny fanaintainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana aretina an-doha, sitrana ny aretina any amin'ny kibo, manjavona daholo ny calcul rehetra, manjavona daholo ny fivitosana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra, maky ny soratra masina antsika ato amin'ny Romanina toko 12 dia ny 4:20.
ka hatramin'ny andiny fa 7 novaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Romana 12 ny andiny 4 ka hatramin'ny andiny 7 manao hoe misaora izay manentsika anareo, misaora fahaza manozona, miara mifaly amin'izay mifaly, ary miara mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina, aza mihevitra izay avinavina, faoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho endry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana hanao izay mahamendrika eo imasony olona rehetra. Averiko indray mandeha ny andiny fa 7 iny, aza mamaly ratsy ny ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana anao izay mahamendrika eo imasony olona rehetra. Raha mandinika atsika ny zavatra misy amin'izao vaninandro sy vanim-potoana iainantsika izao dia be dia be ireo toerana na eo amin'ny sehatra anankiray mahatonga ny olona ho mora tezitra, tafitohana, manao teny tsy voahevitra, manao fietsika mety tsy ho voatandrona noho ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatr'izay atao hoe toe-po tsy voahevitra izay dia misy karazana olona lasa manao tao foana ny amin'izany toe-po tsy voahevitra izany, dia lasa misaraka amin'ny vadiny, voaroka any amin'ny toeram-piasana, lasa mahazo aretina tsy fidiny mihitsy aza noho ny amin'io resaka toe-po sy toe-tsaina tsy voahevitra io zany. Ny akamaroan'ny olona amin'izao vaninandro enantsika izao dia betsaka ny mora sosotra, mora tafitohina, mora kivy, mora solafaka mihitsy io fo io. Ny antony dia sarotra ny fiainana, tsy mizotra tsara araka ny tokony ho izy ny fidiram-bola, tsy mandeha araka ny natenaina ireo sehatrasa zay miverina hoe tokony ampidi-bola misimisy. Mo etsakilany tena zavatra tsapa mihitsy hoe rehefa tsy ampivavaka ny olona anankiray ka somary maisamaisatra ny fifandraisana amin'Andriamanitra, dia zay tsy fampimbavaka izay dia lasa mitarika mamerina tsikelikely lay toetra teo aloha. Ary ny olona rehefa tsy ampivavaka, ny olona rehefa tsy ampifandraisana amin'Andriamanitra, ny olona anankiray rehefa tsy ampifanolora-tena, dia mazava ho azy fa misy fiadanam-po miala, misy fitsaharana tsy mipetraka tsara, ary lasa maniry ndray mitsimoka lay toetra ratsy zay fa nibebahana teo aloha. Zany le riavana no ampianarantsika foana ny hoe aza manao kitoatoa, aza manao atsirambona ny amin'ity resaka fanompona an'Andriamanitra ity. Fa ny fanompona an'Andriamanitra rehefa tena ataonao ny fonao manontolo, rehefa tena mifikitra tsara amin'ny tompo ianao, dia izay no natonga ny Davida mpanjaka ny teny tamin'ny Salamo 120 manao hoe Jehovah no mpiandry ahy, tsy manan-java-mahory aho. Amin'ny dika teny hafa dia zao ny fandikany azy manao hoe Jehovah no mpiandry aho ozy, azoko daholo zay ilaiko aminy. Zany dika le teny, azoko daholo zay tadiaviko aminy.
tsy manana ny zavatra tsy ampy zany fa manana ny ampy a zany ny hevitr'ilay salamy fatelo amby roapolo zany hoe ny olona anankiray zany matsiaro ny tenany fa tafiray amin'Andriamanitra de feno ny fahasambarany feno ny fiadanany tsy manany zava-mahory tsy manany zava-mahory ny fiheveran'ny olona matsiny ray de hoe rehefa manam-bola be zay vao tsy manany zava-mahory diso zany fa ny fananana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny fiarahanao miaraka amin'Andriamanitra ka anananao antoka fa tafaray aminy ianao zany no mitondra fiainana be dia be ao anatintsika ao ry havana malala ao amin'ny tompo raha iverenako hoe lay andalatsoratra masina zay novakitsika teo Romanina 12:10 dozo ny baiboly manao hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza miomana anao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza miomana anao zay mahamendrika eo imason'ny olona rehetra ina moa tiany baiboly horesahana ao anatin'izany teny zany ino tsara zavatra laziko anao ty zany zavatra resan'ny baiboly zany dia milaza toetra ao anaty ary miseho ety ivelany milaza zavatra ao anaty raha miresaka soratra masina manao hoe aza mamaly ratsy ny ratsy na amin'iza na amin'iza dia zay zavatra any anatin'ny fo zany maniry any anatin'ny fo zany ohatra hoe nisy olona anankiray napatezitra anao natafotoana anao satria mafy mihitsy ny nanaovany anao ianao nefa amin'ny olona mivavaka mety tena tsapanao mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra ianao de mieritreritra ianao manao hoe mbola ho azoko iny ray androany hitan'iny tsara fa tsy maintsy ho tratrako iny anazy ny alefa anany retory valipidinana tsy maintsy fiakarana mivoaka daholo io karazana fehezateny mifony valifaty rehetrarehetra io mafy zay nanaovany azy zay ianao nefa amin'io mety voavy ny fadisianina voavy nanao alim-bavaka de miverimberina ao anatin'ny toetsainao foana le hoe mafy no nanaovany ahy ho azoko iny ho hitan'iny tsara ny anjo azy zany mba anaovana toetra ohatran'izany ho hitany tsara ny azo azy eno tsara ny zavatra lazako aminao androany ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ry havana malala raha mbola maniry ianao ny tompo raha pasteur ianao mandeha ty fahatarany ty ka maniry ianao mbola hitompo maniry ianao mbola hivelatra misimisy kokoa de tsara ho zao teny zao tsy maintsy miaina ao anatina fanetretena ianao ka manajanona ireo tanjona rehetrarehetra mifony valifaty reo hevitra rehetrarehetra mifony valifaty ireo karazana teny rehetrarehetra izay miendrika atao hoe vengeance amin'ny olona zay mety nanao ratsy anao satria tsy afaka ny hitompontsony ny fahasoavana ny osotra ny fitahina ny fanomezam-pahasoavana ny fahamasinana lay fitondratena tsara zay noratsika tamin'Andriamanitra amin'ny fotaontsika mitahiry valifaty ao anatin'ny fotsika mitahiry zavatra ratsy ao anatin'ny fotsika ka mamisa visa ny hoe ho azoko iny ray androany ary zany natonga soratra masina nilaza sy nampianatra manao hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza zany hoe ny marina zany ry havana zasy ianao mpanompon'Andriamanitra ozy aho teo hoe maniry ianao mbola hitombo maniry ianao mbola hivelatra misimisy kokoa amin'ny setra ny fanompoana zay nametran'Andriamanitra anao
dia tsy maintsy foanana ao anaty esorona ao anaty ilay heritreritra hamaly faty, ilay heritreritra anao vengeance amin'ny namana, satria zay ny voasoratra manao hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana anao zay mahamendrika eo i mason'ny olona rehetra. Miomana anao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Ary zany zavatra izany no nampianarin'ny apôstôly tamin'ny fotoanandro raha nanoratra izy tamin'ireo zanaka ara-panahy, tamin'ireo mpino, tamin'ny mpiandraikitra tao any amin'ny fiangonana zay tany romanina tamin'izany fotoana zany, dia nampianatra mihitsy ny soratra masina hoe tandremo hoe ny mamaly ratsy. Eritreretinao mane mety nampirafy ny vadinao, de rehefa nampirafy ny vadinao de ianao nefa amin'io mivavaka, de misy vanim-potoana tsy zakanao mihitsy le izy, de sady mifokofoko mitomany ianao no mitretrika valifaty hoe fanga moa izy ihany no mahay manao an'izao anao ary ataoko fatany mihitsy fa mahavita koa rehefa manao. Mieritreritra anao fa zany ny vahaolana, tsy vahaolana zany fa famonotena zany, famonotena. Hitanao ohatra nyreny any amin'ny tany arabo reny, de le asiany finosiny bomba ny vatantenany ray manontolo dia lasa izy manao viveriny tena ohatran'izany hoe ny famaliana faty de mitovitovy amin'izany hoe mampirafy ny vadinao de inkeo anao famaly faty de ohatranao hoe aleko ambanao hopotika ianao ary hopotika ny vadinao de zao nefa afaka taona vitsivitsy anenina tongotra matanana ary zay nenina zay tsy amerina am'lohan'ny tsony ny fiainanareo. Fa na de mampirafy aza ny vadinao aza mieritreritra malifaty fa lao an'Andriamanitra ny famaliana, satria misy zao Andriamanitra ivavahantsika zao an'Andriamanitra ny famaliana ka Andriamanitra afaka mamaly ny olona nangalatra ny vadinao. Fa eo lay mampitombo la le teny soratra masina manao hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Zany hoe inona moa ny azonao atao? Mangina ianao, de raha te hitomany ianao de eo anatrehan'Andriamanitra ianao no mitomany, eo anatrehan'Andriamanitra ianao no misento, mizara ny ao am-ponao ianao eo anatrehan'Andriamanitra, aboray eo anatrehan'Andriamanitra ny ala helonao fa miainy vavaka Andriamanitra riavana, miainy vavaka Andriamanitra. Mety misy olona tena tsapanao hoe tsy tokony ho avelanao tsony ny elony, ho ianao hoe tsy possible kosa raha ino no avela keloko fa tsy maintsy mamaly faty anin'olona iny de no tsara zao teneniko amintsika izao, zay toetratsika izay de tsy ahafahantsika hitombo tsony, tsy ahafahantsika hivelatra ara-panahy tsony, tsy ahafahantsika hiazakazaka intsony, tsy ahafahany ara-panahinao mandroso intsony. Zaho nisy vanim-potoana nandinika an'le atao hoe fahamainana, hoe fa maninona no misy mpanompon'Andriamanitra mandalo fahamainana tampoka, na de ianao izy ohatra hoe anaty fiangonana izy mirehitra be tena resy lahatra daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra hoe tena mirehitra naka zany raha nabavy zany, mirehitra zany rahalahy zany, fa vetivety eo nefa io mandalo fahamainana io, maina tena maina. Ino ny probleman'io? Ny olana de izao tsy any amin'ny devoly ny olana, tsy ao am-piangonana ny olana, fa ny olana dia ao anatin'ilay olona mihitsy, zany hoe any anatin'ny fony any misy zahatra tsy de mazava loatra, ao anatin'ny fony ao misy ketrika hafa mihitsy ao anatin'ny fony, misy ratra tao anatin'ny fony ary tsy mamela mihitsy izy ratsy amaly faty. De hoy aho mantsy anao hoe tsy ho tafavoaka mihitsy tsika raha izay ny toe-po hananatsika, satria ny atao anatin'ny soratra masina ane dia ozy izy ny baiboly manao hoe miomana ozy ianao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra, zany hoe tsy eo imason'Andriamanitra ihany fa na de eo mason'ny olona rehetra aza, de miezaka isika mba hanao zay ankasitrahana ihany koa eo imason'ny olona rehetra. Ndao ane mba
amerina kely ijerentsika ny tantara atao anatin'ny baiboly raha mijerina soratra masina tsika dia ijery tantara anankiroa ny voalohany dia ny tantaran'i Josefa. Tantaran'i Josefa rehefa nanonofo Josefa dia nilaza tamin'ny rahalahiny manao hoe ny kitana raiky amby folo sy ny masoandro mambolana dia kohoka eo anatrehako matsy an'ireo rahalahiny zany ary azoko antoka mihitsy fa mety tonga dia nanono fitondro mihitsy izy manao hoe Robena, Simeona, Levi, Naftaly, Asera, Gada, Idana, i Benjamin, i Zebulona, mikohoka eto anatrehako nareo miaraka amin'ny papa sy maman, tsy maintsy mikohoka eto anatrehako nareo. Zany hoe tsy dia nanana fahendrena loatra aloha zany Josefa aloha, tsy nanana fahendrena loatra dia tsy narisy lahatra n'le rahalahiny izy vokatra izay tsy fahendrena nanan'izay. Ary zany moa nina misy fotoana ilaina ihany ny fahendrena rehefa mitory tenin'Andriamanitra amin'ny fianakaviana tsy avy hatrany dia hoe very any amin'ny elo any ianareo mbola mamaditra io very any amin'ny elo any ianareo mbola jejojejo io tonga dia hoe ho any amin'ny afo be angambonareo ty. Zay no navoan'i Josefa zay ary nahatonga lay ohatrany hoe tsy fanenjehana araka ny tokony izy fa lasa melohan'ny fotoana le fanenjehana. Ohatrany ny eksitena le fanenjehana dia tonga melohan'ny fotoana raha tsy mbola tokony ho tonga. Dia misy mpanompon'Andriamanitra tratra ny fanenjehana melohan'ny fotoana ao anatin'ny fianakaviana no lay tsy fananana fahendrena. Manenjika azy daholo ny tonton, tantina, dada, mama, mpiray-tapo au lieu de tokony ho voavonjy le fianakaviana lasa manenjika daholo amin'izao fotoana izao satria tsy manana fahendrena. Ka ilaina manana fahendrena rehefa milaza ny filazantsara amin'ny fianakaviana. Ao anaty fonotenikely zay zavatra fa tsy mbola zay moa no desitsika. Fa nakalainy ny fianakaviana i Josefa, indrindra moa zany ny mpiray-tapo aminy. Dia niezaka ireo fianakaviana ireo, ireo mpiray-tapo amin'ireo handetika an'i Josefa, nivarotra azy. Ary natao entam-barotra ohatran'ireny entana andeha amidy eny an-tsena ohatran'ireny any amin'ny tsena ny tantsara eny le miloloha voatabia, miloloha hanana, miloloha io rehetrarehetra io dia ohatran'ireny nanaovana an'i Josefa. Zany hoe tsy tompony tenany, ohatry ny akoho amam-borona. Lasa entam-barotra tany Egipta tany izy dia lafo soamantsara ka izy kio bogosy betra tonga dia lafo izy fa andrombahana mihitsy eo tena ohatrininy zany fa sanay zany. Potifara tsy liady vatra mihitsy potifara fa tonga dia vidioranga io fa tena mety amintsika io lafo soamantsara Josefa. Fa saingy zao ilay toepony Josefa na dia mbola atao anatin'ny ady mafy azy izy, malahelo izy amin'ny zavatra nataon'ny rahalahiny taminy, fa tsy nikotrika na niketrika valy faty ho an'ireo rahalahindreo mihitsy izy, tsy nieritreritra mihitsy hamaly faty an'ireo mpiray-tapo aminy zay nanimba azy i Josefa. Ireo rahalahindreo dia nieritreritra manao ataon'i Josefa tena mahita amin'izay tsika, hopotehany Josefa amin'izay ny fiainantsika. Jareo tsara reo amin'ny Genesis 5:7 dia amin'ny andininy faefatra diosy ny baiboly manao hoe ary Josefa tamin'ny rahalahiny avy manatona ianareo dia nanatona ireo. Ary Josefa, izaho no Josefa rahalahynareo, ilay namidinareo aty Egipta ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo no nivarotanareo fa hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy eloha anareo aty. Tanao zany tsisy resaka valy faty mihitsy eo nodokafandray aza le rahalahiny manao hoe zany iny nandehanako aty ka hamonjy anareo nefa efa hito zao fa mafy ny nanaovandreo rahalahindreo anazy, fa tsy niketrika mihitsy na nikotrika valy faty i Josefa. Ary zay le teniko anao hoe raha tiatsika ny mbola hitombo, raha tiatsika mbola te hivelatra bebe kokoa ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatintsika mpanompon'Andriamanitra, dia aza mieritreritra hanao valy faty zany.
aza mieritreritra hanisy ratsy olona zany, aza mieritreritra hanimba fiainan'olona zany. Eo sombako ny fiainandreo satria nanimba ny fiainako. Fa tsy lasa lavitra ianao raha izany no temponao, tsy lasa lavitra ianao raha izany no toe-tsaina. Mieritreritra hanimba olona, mieritreritra malifaty, mieritreritra kotrika zavatra ratsy any anatinao any, de tsy afaka hitombo am'izany ary tsy andeha lavitra am'izany tsika. Fa eritreretinao ty toerana isan'ity Joseph ty fa hitoetsany zay mahay mankasitraka ny fitondran'Andriamanitra io, hitoetsany mahay mamela heloka io, dia anisany eo ihany le hoe nofy a, le fanomezam-pahasoavana hoe manofy, eo ihany zay. Fa ny tena lehibe dia ilay toe-po nananan'ity lehilahy ty, ary dia napetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana maizy azy mihitsy izy, na tsy mendrika an'izany toerana zany satria i Josefa ny Hebreo nefa nahavariana lasa tompon'andraikitra lehibe, izy no tompon'andraikitra voalohany tao amin'ny tany Egipta. Satria ny baiboly dia milaza manao hoe nataon'Andriamanitra ho Andriamanitra Farao izy, zany hoe i Josefa no Andriamanitra Farao. No zany Josefa zany ny voalohany indrindra tao Egipta, zany izy ngeza indrindra tao Egipta. Vokatry lay toe-po tsy tia mamaly faty ny rahalahiny, tsy tia migidragidra amin'ny fianakaviany, de napetraka Andriamanitra amin'ny toerana maizy azy zany lehilahy toy Joseph zany. Raha ijerytsika ny asan'ny apôstôly toko 7:10, asan'ny apôstôly toko 7:10 dia ny 2:20. Ary rehefa nanaisotra ny Saoly izy, de nanatatra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe izao nahitany Davida zalaky Jese le ila araka ny foko zay hanao ny sitrapoko rehetra. Eno tsara ty zavarateneniko amitsika ty, fantatsika tsara fa i Saoly no teo amin'ny toerana amin'ny mpanjaka, amin'ny mahampanjaka azy. Davida kosa mpiandrondro kely, fa io mo rehefa misy olona anankiray mivadika amin'Andriamanitra, olom-boositra, raha misy olom-boositra anankiray mivadika amin'Andriamanitra, de endahan'Andriamanitra mihitsy io fanomezam-pahasoavana io ositra io, endahan'ilay fanaovan-jiro, de afindrany any amin'ny toeran-kafa. Ka teto de nendahan'Andriamanitra tamin'ny Saoly ny ositra mahampanjaka na lay hoe onction royale, de nafindrany tamin'ny zanaky Jese tao amin'ny Davida. Ary rehefa nafindrany io a, de inona ny zavatra niseho izy ianao, na de tsy mbola tena nazy fahefana aza i Davida, fa mbola i Saoly no mpanjaka tamin'izany fotoana zany, de nanomboka natahotra ny Davida i Saoly. Ny vahaolana hitany Saoly de ny manenjika fotsiny tsotro zao enjehany Davida. Nisy fotoany Davida efa niteny manao hoe tahaka ny fanenjehana parasy anankiray eny ty ataonao ty ry mpanjaka. Eritrereto zany hoe manenjika parasy anankiray zany, asa ianao fa manenjika parasy anankiray fa mino fa tsisy parasy ny tranonao, fa rehefa makany an-tanàna de jareo fa misy parasy de enjeo iny parasy iny. Eny fa sarotra eny aloha manenjika parasy zany a, raha misy an'ireny le tsira eny any ambanivohitra sarosarotra manenjika parasy. Fa de ohatra zay zany nanoarany Davida ny tenany hoe tahaka ny manenjika parasy anankiray iny ianao io, fa tsy namelany Saoly mihitsy, fa de ny fofony ainy, fofony Saoly andromanalina ny ainy Davida, tena ny fofony ainy etsakilany anefa isaky ny mitady ny ainy Davida i Saoly, de ny an'Andriamanitra nataony tonga aloha, zany hoe nataony eo ambany masony Davida mihitsy Saoly hoe io Saoly io, fa ozy Davida mpanjaka sanatria amiko eo i mason'Andriamanitra ny anendry ny tompoko voaositry Jehova, tsy anendry mihitsy aho izy ny voaositry Jehova. Zany hoe
na de teo azany fa ataoko hoe ny fofoniainy davida isaoly tsy niketrika valy faty na de indre mandeha aza davida tsy niketrika valy faty ary zany natonga azy be osotra be, zany natonga azy be fahasoavana. Tsy misy olona riavana be osotra sy be fahasoavana fotsiny zao kanefa manana problema any anatin'ny fony tia mamaly faty, tia manao tsinotsinona ny hafa, be felonana, miavonavina, mirehare, ny fireariana sy ny febebona sy ny valy faty sy ny fetsarambelatsy tsy miaraka amin'ny osotra matavy. Fa raha tianao ny anana osotra matavy de tsy maintsy mandeha tahaka ny nandehanany ty davida ity. Zany hoe nanana fanetrentena tsy tia mamaly faty. Isaoly eny tena ratsy toetra ary raha ny vahaolana tokony ho izy tokoa satria manelingelina ny fitondrana tamin'izany fotoana zany eliminena mihitsy Saoly hoe ty rangany ty olo efa antitra be ty mbola manao tsinotsinona ihany tapahoany ny tendan'io fa tsy zany nataony, tsy zany nataony. Izy de nahalala tsara le teny soratra masina manao hoe an Jehova ny famalina, Jehova ny ado atsika fa tsika kosa angina. Fa tratra ny tao anaty rozoy Saoly nde mandeha ary tsy nde mandeha fa indroa mihitsy lefa efa tratran'izao fa sanatry tsy namaly faty mihitsy ity mpanompon'Andriamanitra toy David ty. Hitanao am'zany fa zany no anisany nahatonga any Davida teo amin'ny tanjon'Andriamanitra, teo amin'ny planin'Andriamanitra, teo amin'ny toerana zay tian'Andriamanitra ametrahana azy. Andriamanitra efa te ametraka azy teo amin'ny fitorana fa saingy zao misy anjara borika zay netiny Davida ny diany tsy famalina faty. Rehefa dinetsika ny baiboly de hoe hay ve ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, ny pasteur anankiray, ny mpitondra fanjakana anankiray rehefa tsy mamaly faty de ataon'Andriamanitra eo amin'ny toerana maizy azy, apetraka Andriamanitra eo amin'ny fahefana maizy azy. Zany daholo ny toetrandreo mpanompon'Andriamanitra matanjaka reo teo Josefa tantarako taminao teo, fa teo ihany koa ity Davida mpanjaka ty. Ary somary mijery kely ary sika atao anatin'ny baiboly dia miresaky tsika momba ny tantaran'i Jesosy Kristy tompo. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny tantaran'i Jesosy zany nampahonena ihany a. Eritreretinareo hoe 12 rahalahy ny apôstôly izay nofidian'i Jesosy, 12 rahalahy. Tamin'ireo 12 reo mbola nivadika ihany koa nefa ity Jodasy Iskariota. Tandremy ianao rehefa miteraka zanakalahy ianao ka ataonao hoe Jodasy ny anarany, fa tsy fanao zany, mpamadika ny dikan'izany, mpamadika an'Andriamanitra mihitsy fa tsy mbo hoe tsy mba mpamadika olona. De nivadika i Jodasy Iskariota. Jesosy efa niteny tamin'ny Jodasy mivantana mihitsy melohany namadiany Jodasy any Jesosy de efa niteny Jesosy mantsy any Jodasy manao hoe ny zanak'olona tsy maintsy mandeha arak'izay ny anyrahana azy. Ny tian'olona zay amin'io de hoe tsy maintsy omboany amin'ny azy fijaliana izy na nisy Jodasy na tsisy Jodasy, fa loza ozy ho an'ny olona zay nanolotra ny zanak'olona. Loza ho an'ny olona zany hoe loza ho an'ny mpamadika azy zany. Efa nambarany tamin'ny Jodasy de ny miloza zany hoe Jodasy sao de tokony emotra ianao amin'ny hevitrao io fa izato tsy maintsy mandeha araka io voasoratra io foana fa sao de mba voavonjy ihany ianao. Jodasy moa tia vola loatra dia ny fony Jodasy nyrikitra tamin'ny vola ary ny filazantsara notoriany Jodasy de filazantsara ny fitiavam-bola. Zany hoe tsy taonany olona ho any amin'ny fiainana, tsy taonany olona natonany Jesosy. Jereo tsara fa Jodasy tsy namerina ny olona ho eo amin'ny Jesosy Kristy tompo fa ny taonany olona hamadika azy rehefa azo ny vola. Zany hoe misy zany mpitovy filazantsara manala ny olona hiala amin'ny Jesosy, mamadika ny tenin'Andriamanitra, mamadika ny fahamarinana, fa kosa misarika ny olona mba ho tia vola tahaka ny Jodasy Iskariota. Zava-dozy zany a filazantsara momba ny vola no notoriany, azo ny vola nivadian'i Jesosy.
fa Jesosy mihitsy ny tena modely fa tsy nieritreritra Jesosy hoe hamaly faty teo amin'ny azo fijaliana azy mbola niteny ihany ny tompo manao hoe ray io mamela ny elony fa tsy fantany zay ataony mbola navitan'izany izy minitra vitsivitsy melohan'ny alany aina mbola navita namela eloko a Jesosy Kristy mbola navita namela eloko a Jesosy ny antony tiano porofoina mba hametraka modely am'izao vanim-potoana iainantsika izao ny hoe tsisy resaka valy faty na dia nodimany na dia maty aza ny tompo de avy eo izy nitsangana tamin'ny maty de fantatsika tsara fa izy tenany mihitsy no niteny rehefa nitsangana tamin'ny maty manao hoe efa nomena fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany nomena zany hoe Andriamanitra de nahita ny tao am-pony ty Jesosy ty fa mendrika loatra izy de nitolorana azy ny fahefana rehetra ina zabara tiako ambara ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy mitahiry lolopo na valy faty na fialonana de miteny aminao a tsy maintsy ho asandratr'Andriamanitra amin'ny toerana maizy azy zany olona zany tsy maintsy tafapetraka eo amin'ny toerany voninahitra zany olona zany tsy maintsy asandratr'Andriamanitra zany olona zany izy moriavana ny tsy maniran'izany mba atao hoe isandatra zany fa ny sekrean'io ao anatin'ny fotsika ao tandremo mamaly ratsy ny ratsy tandremo miketrika vengeance tandremo ny hoe hitahiry lolopo ao anatina tsy famelan-keloko etsakilany ihany koa ny fiatsaram-bela tsisy ny fialonana mahita olona mba ambinina mahita olona mba metimety ny ataony natahin'Andriamanitra hoe nahazo fiara nahazo trano na orona tokantrano nahazo zazakely dia misy olona dia ory avamanana de be fialonana ozy izy Jehovah-Andriamanitra ray tamin'ny Abela tamin'ny Kaina azafady ao amin'ny Genesis toko faefatra de zao nivaky ny teny manao hoe aroy Jehovah tamin'ny Kaina nahoana ianao mitezitra ianao ary nahoana ny manjombona nitarainao raha tsara toetra ianao motsy ho miramirana va fa raha tsara toetra kosa ianao de mamitsaka eo ambaravarana anio ta ary ianao no kendren'ny faneriana kanefa ianao no tokony hanapaka azy hitanao ny toetra ny Kaina de tsy mahazaka ny fisondrotany rahalahy nefa rahalahy ny ray tapo aminy matsy narena de piray tapo aza de misy an'izany mba metimety kely ohatra ny ankiray de misy piray tapo tsy mahazaka ny mampametimety ny sasany ingane mba tsy mipiray tapo aminao zany fa tamin'ny andro no taranaky Adama sy Eva reo ny zanany voalohany de ny alina sady tsy faly i Kaina inona natonga ny Kaina tsy faly tao anatin'ny fony mbola nisy ota mbola nisy lolopo mbola nisy zava-dratsy de ozy ny soratra masina manao hoe raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va dikazany teny zany de hoe ianao tsy manam-pitsarana tsy manana fiadanana tsy manana fifaliana tsy manana ny vokatry ny fanahy satria ny antony de zao mitahiry ota ianao anatinao ary ota ino mahatonga fiatsaram-bela tsisy ny fialonana mahatonga ny avinavina mahatonga anao akala ny rahalahinao nefa rano de ny vonono ny rahalahiny vokatr' zay fialonana zay vokatr' zay lolopo zay vokatr' zay le valyfaty fanana valyfaty zay tao arinan'io nefany a Andriamanitra mihitsy ny nanosona ny Kaina de lasa mpanjenje ny Kaina zany hoe Kaina zany de karazany olona tsisy atao karazany olona tsisy vokatra mihitsy Kaina tao arinany namonony i Abela de olona pirenireny Kaina tsy misy atokona mihitsy Kaina zany eny ariavana mila mampandiny teny zany hoe ianao mirenireny tsisy atao io manao oatra ny Kaina fotsiny ianao mirenireny mandendeny rehetrarehetra eny dia mijery titre gazety eny Beorika eny Sorano de mandalo eny Ambodosotro dia mipaika eny amin'ny efatra de mba mody oatra ny mpiasa rehetrarehetra de mbo hoe avy ny asa nefa tsisy ninina ny aposy inona koa ny asa eo fa nijery lohateny gazety de mijery an'io entana rehetrarehetra eny amin'ny petite vitesse hoe inona indray nouveauté manao oatra ny Kaina izy amin'io mandalo fahamainana ny antony a any anatin'ny fona ho any misy problème ka mahatonga ny lalam-pitahina tsy misokatra mihitsy mahatonga ny lalana rehetrarehetra mihidy na mba te hamokatra ianao mba te hahazo zavatra ianao mba te hatsapy ianao iza tokony ho tahin'Andriamanitra mikatona ny lalana satria ny antony manana toe-po afy ianao ary tsy mbola tara ry havanareo izao vao anamboatra an'izany amaraparanako azy a ozy Jesosy manao hoe
sambatra ozy madio apo fa izy no ahitan'Andriamanitra aitsika tsenjery zany zay tsy mahay an'izany kosa de tena mba hafahafa kosa ianao hoe zany be le tsy hoay sambatra ny madio apo fa izy no ahitan'Andriamanitra tadio tsara fa raha mamerindresina kely tsika ny zavatra ny seto anatin'ny enim-bolana zay fa tsy napo izy da izy amony nanapo za zao de tsy nanapo hoe hikatona daholo ny orinasa hikatona daholo ny fifandraisana amin'ny any ivelany ny fifamoivozana hikatona ny tsena ary ny tena goavana indrindra nefa nandray misy manamaivana ihany de zao ny fikatona ny fiangonana zay fanomanana ny mandrak'izay de to ambony tany ane mandalo e fa ty mandrak'izay ahoana katona ny fiangonana ny tenim-bolana zao moa zany isaorana an'Andriamanitra ary isaorana ny tompona andraikitra ny filoha-pirenena sy ny prime ministre sy ireo tompona andraikitra mpiara-miasa mba nanome malala-dalaka ny amin'ny fiangonana am'izao fotoana zao satria misy fanomanana tsy maintsy atao eto ambonin'ny tany raha hiatrika ny mandrak'izay fa lazaiko aminareo fa tampoka tena tampoka reny zavatra nitsanga reny ary tsy nisy nanapo de ho toy izany ry havana ny amin'ny fihevian'ny tompo eny amin'ny raha an-lanitra mba iresaka kely momba zay tsika eto mpamaraparanana tahaka n'izany ny fihevian'i Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra tsy misy nanapo mihitsy hoe isy Covid-19 zany de mihidy daholo ny fifandraisana mihidy hatramin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eto de ohatran'ny te ilazany ty teny ty hoe zao vanim-potoana enantsika izao de miasarotra miamafy ary te hiteny amintsika hoe tokony iomantsika ny amin'ny zavatra manaraka zay mety mbola hitsanga eto ambonin'ny tany ty zany tsy resaka firenena na resaka régional ihany hoe aty Afrika na any Amerika ihany fa ny zavatra hitsanga manerana an'izao tontolo zao mba maka andalatsoratra masina anankiray zasy ianao kely fotsiny bokon'ny apokalypsy toko fasivy ny andininy fatelo amby folo de ozy ny baiboly hoe ary ny anjely fahenina nitsoka de naharefeo avy tamin'ny tandroky ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra ao nanao tamin'ny anjely fahenina izay nanana trompetra hoe Vahao ny anjely efatra zay mifatotra any Eofrata ony lehibe de novahana ny anjely efatra zay voaomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hafaty ny ampahatelo ny olona ny ampahatelo ny olona ity resaka eto tia tsy mbola lay fahoriana lehibe zay ambarany soratra masina tsy mbola ao anatin'ilay hoe fahoriana lehibe fa ity zavatra tia efa nampahafantarana an'Andriamanitra de melo fa zavatra hitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao inona io zavatra mitranga io ozytsika isy ady lehibe hitranga ao amin'ny ozy ny baiboly eto manao hoe izay mifatotra any Eofrata ony lehibe anjely efatra ndikan'io rivotra efatra ndikan'io de zao lay voasoratra ao amin'ny apokalypsy toko fito andiny voalohany sy faharoa hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina mantsely anjely efatra mandra-mpanisina tomboka seho mpanompon'ny Andriamanitsika de eto lefa le zovahana ary rehefa vahana izy io de isy ady lehibe miainga avao amin'ny ony lehibe Eofrata ozy aiza moa ny misy any Eofrata io ao amin'ny faritra ny ranomasina Mediterranée misy an'izy io zany hoe faritra ao amin'ny Moyen-Orient ao Israely ao Iran Irak Syrie sy ny manodidina eo amin'io zany misy ny ony Eofrata zany hoe eo am'ireo toerana be pétrole zany le ony lehibe Eofrata io zany lay toerana fitrandrahana pétrole eto ambonin'ny tany io de raha manao fanamariantsika ny vaovao de ny firenena rosianina de manao fanazarana ady amin'ny faritra io miaraka amin'ny sampom-piady tena tsy mbola fahita taty ambaniny masoandro
miaraka amina fitaovam-piadiana faran'izay mahery vaika fitaovam-piadiana ara-nucléary ary zany fitaovam-piadiana ara-nucléary zany rehefa mipoky zany zava-dozy zany a entina mbavaka mba tsisy an'izany kanefany a ny fotoana n'Andriamanitra koa efa ho tonga zany hoe ao amin'io ady eo amin'io ony lehibe o firata io zany ny poahanyio ady io de mamalibontana koa nefa ny filoam-pirenena amerikana ary nyreare mihitsy izy fa atreto aloha izy a tsy mbola misy firenena matanjaka noho ny amerikana ary tsy mbola misy manana fitaovam-piadiana noho ny amerikana satria eritreretinao ohatra namonona ny Ben Laden zany ane enjany zany any Washington ny commande à distance zany hoe commandina fitaovam-piadiana io tsisy midila mihitsy io na de 1 milimetatra azy any amin'ny toerana iafenan'ilay papiororo zay moa ny filaza azy zany hoe samy manana ny fitaovam-piadiana ka etsy-akilany ireto tafitry ny Rosiana miaraka amin'ny Corée du Nord miaraka amin'ny Sinoa miaraka amin'ny Turc sy ny Iran reo firenena mitovitovy aminy de isy ny fifanandrinana amin'ny Amerikana ny Anglisy ny Frantsay ny Allemagne sy ny mitovitovy aminy reo afantatsika tsara rehefa miaraka reo ary isy fipoahana tsy maniry an'izany tsika sanatria tsy maniry an'izany no toka eto ambonin'ny tany fa le voasoratra ndresako aminao eto le voasoratra ndresako aminao eto fa ny voasoratra eto araka ny tengy teo tsy mbola ao anatin'le fahoriana lehibe kanefa tena efa fahoriana goavana be ny zavatra mitranga satria ny apately ny olona amin'ny tany ozy no faty amin'ny zavatra io 7 milliards ny mponina eto ambonin'ny tany ny apately ny olona eto ambonin'ny tany zany manodidididina ny 2 milliards 334 millions eo raha tonga zany vanim-potoana zany engany mbola tsy tonga am'izao génération misy atsika izao zany fa raha sanatry ka tonga de te ilaza aminao hoe avitsory ny tenanao de avitsory ny hafa nahoana no isy valifaty eo am-ponao nahoana no misy lolo-po ao anatinao nahoana no mpitory filazantsara ianao ka mitory filazantsara tena manao tsinotsinona ny hafa nahoana ianao no manana fianakaviana manana pretapo manana ataoko hoe manana havana akaiky ka ilaza amin'izy ireo fa tsy mifandevo maty tsika tsy mifampiditra trano tsika mandehana mivoakany fa mpamosavonareo zany zavatra misy zany matonga baiboly mampianatra ry havana manao hoe aza mamaly ratsy ny ratsy fa miomanana no zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra satria tsy misy olona tafiditra ny lanitra zany kanefa miaina tanteraka ao anatin'izany valifaty zany miaina ao anatin'izany valifaty zany ho avy ane zany fotoana zany ho avy fotoana ary mampiomana anao izay am'izao vanim-potoana iainantsika izao ny tompo hitantsika efa somary lavalava ihany zay lesony zay toy izany amin'ny manaraka raha toka mbola sitrapon'ny tompo ho an'Andriamanitra ny voninahitra aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza fa miomana anao zay mahamendrika eo imason'ny olona rehetra ny tompo anyhitantsika ivavakantsika tompoko ry tompo Andriamanitra raikio tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy afaka amban'ny tory sy nanambarany zany afatra izany nitory ny teninao nanambarany filazantsaranao nampianatra ny olona ny sitraponao arak'izay mba fahasoavana kely tato anatiko tato Andriamanitra esory eo anatinay ny valifaty ny lolo-po ny vengeance fihetsaram-belatsiny ratsapony tsy famela-keloka fa mba tena ianao mihitsy no anjaka ao anatinay de ny fitiavan'Andriamanitra marina tokoa misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen mifarany eo tompoko ny fandarantsika tamin'ity andro anty ny tompo hitanao manokana anie toizantsika manaraka indray ambava homana-po mieritra atsipy ny teny any apon'ny malala ary atsipy ny tady any tandoko ny biby fa atsipy kosa izany fampianarana ten'Andriamanitra zany ho atsika ho any an-danitra ho atsika zay tena olomba vonjy marina ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahireza tompoko tainy tompo daholo Vahao ny Oloko Vahao ny Oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana eo fatotra
ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, nandefandefy izy mba asitra.